Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny taranja taekwondo izany ka nizara ny traikefany ary amin'ireo mpikatroka taekwondo ao anivon'ny klioban'ny Sabotsy Namehana mandritra ny herinandro ny tompondakan'i Frantsa Tiavo Randrianisa izay mpikatroka avy any ivelany moa izany teratany Malagasy izay mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao Tiavo Randrianisa ilay tovovavy Malagasy mipolo tompondakan'i Frantsa sy tompondakan'i Europe taranja Taekwondo sokajy latsaky ny 920 kilao. Mizara ny traikefany amin'ireo mpikatroka Taekwondo ao amin'ny klioban'ny Sabotsy Namehana mandritra ny herinandro moa ny tenany amin'izao fandalovany izao. Tsara manamarika fa Tiavo no mpanohana ity klioba ity tao anatin'ny taona vitsivitsy zay. Akoatray dia nanangana ny fikambianana Tiavo Randrianisa ny tenany ny taona 2024. Ny sabotsy tolakandro teo ary dia nitoy teny amin'ny dojo rangandavamamba izany fampiofanana nampanaovy ny Tiavo Randrianisa izany. Tamin'izany no ilazany fa manatalenta ny mpikatroka Malagasy fa ny eo amin'ny lafiny ara-pitaovana trano no hita no sakana raha manao fampitana ny any ivelany. C'est un club que j'ai parrainé en 2015, que j'ai parrainé en 2016. Donc c'est quand je suis venue à Madagascar. Et donc quand j'ai entraîné dans ce club et quand j'ai vu qu'il y avait un petit peu de difficulté niveau matériel et donc j'ai parlé à ma mère et puis je lui ai parlé un soir. C'est comme ça. Après, j'ai décidé niveau matériel, on va s'entraîner dans de meilleures conditions et voilà. Il n'y a pas trop de différence, c'est la même chose, juste que c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas trop de différence. Comment trouvez-vous les niveaux des athlètes ici à Madagascar? C'est plutôt un niveau relevé. Il y a des enfants qui viennent pour un peu sous forme de jeu pour s'amuser. Et après il y a des autres enfants qui font des compétitions, les championnats de Madagascar. Tsara manamarika fa ao anatin'ny fanomanana ny fiadinan'ny tompondakan'i Europe sokajy junior atao any Chypre ny volana novambra ho avy izao Tiavo amin'izao fotoana izao. Io fifaninanana io izay amaranany ny fandraisana anjara amin'ny sokajy izandriny. Na dia vao 17 taona monja aza Tiavo dia efa manana ny toerany eo amin'ny sehatry ny taranja taekwondo any ivelany any. Dia iny fanadihadiana ihany koa topolasy topoko no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny heriny nitozao indray. Isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ireo namana teknisiana niarana nantosa ny fandarana tamin'ity androany ity teo namana Jakinora Kotomanana, namana Romain ary namana Bosco. Dia izay ary no masaka azona roso fa dia manome fotoana indray ny fandarana mahery amin'ny heriny nitozao. Veloma tompoko.